Thème androany, comment trader avec l'indicateur RSI na ny relative strength index. Indicateur malaza sady anisany kirakireon'ireo trader professionnel. Io indicateur io anisany koa nanome signal de vente tamin'ny cours-ny Bitcoin tamin'ny mois d'avril teo, ary nanome signal d'achat koa tamin'ny fin juillet teo, raha toa ka nidina tany amin'ny moins 30 000, latsaky ny 30 000 dollars tany ny Bitcoin. Hojerentsika ary io indicateur io amin'ity vidéo ity. Hamelohan'izany dia manasanao anaraka ny page Crypto Trading Mada ary ny chaîne YouTube, fa efa misy vidéo maromaro izay efa format HD raha toa ka tsy dia mazava ny aty amin'ny Facebook. Misy playlist koa indrindra fa ity formation pédagogique. Manasanao ary hanao abonnement amin'ny chaîne sy ny page. Salama, tonga soa indray eto amin'ny page Crypto Trading Mada. Ka ny vidéontsika androany dia formation tsotsotra momba ny fampiasana ny atao hoe RSI. Zay zany ny temantsika androany, dia mialohan'izay hojerentsika aloha inona no atao hoe RSI. Ny RSI dia antsoina hoe indicateur de force relative izy amin'ny teny frantsay, ka sokajiana ho indicateur oscillateur, niforona tany amin'ny taona 1700 tany. Ny indicateur io dia voalohany fijerevana ny atao hoe momentum na force de mouvement du marché, na koa vitesse de mouvement anatin'ny 14 période. Afaka jerena koa izy ny tendance de marché, ary indicateur borné koa ny RSI, izay borné anatin'ny intervalle manomboka amin'ny 0 jusqu'à 100. Zay zany ny fonctionnement ny RSI. Interprétation, manana intervalle 0 jusqu'à 100 ny RSI araka ny tenentsika teo, dia ny seconde le valeur ampovoany zany entre 0 à 100, dia io valeur io dia midika ny atao hoe neutralité du marché. Misy koa ny 30 sy ny 70 izay anisan'ny stratégique amin'ny fampiasana ny RSI. Dia raha ohatra ka latsaky ny 30 zany ny RSI dia sokajiana ho tafiditra ao amin'ny zone de survente ny marché, zany hoe 70% ny trader ao amin'ny marché zany dia vendeur daholo. Dia raha toa ka supérieur 70 ny valeur ny RSI dia sokajiana indray ho tafiditra ao anatin'ny zone de surachat ny marché, zany hoe 70% ny trader ao anatin'ilay marché zany dia acheteur daholo. Zay zany ny interprétation anazy. Eto amin'ny cours-ny Bitcoin tsika zao dia un jour ny unité de temps tsika. Dia raha te hijery RSI amin'ny site-ny Tradingview dia mandeha amin'ity listany indicateur, dia tapeny eo amin'ny barre de recherche RSI, dia avoaka ny relative strength index, dia klikena iny. Dia misy eo aty ambany aty le indicateur, dia afaka personnalisena ny indicateur par défaut, dia jerena anatin'ny configuration ato ny personnaliser anazy. Dia misy ny barre supérieure 70 zay efa nresahantsika teo, limite ny zone sur achat, dia ny barre neutre 50 zay olokotsika menamena, dia ny barre inférieure 30 izay limite ny zone de survente. Dia aty ambadika ato misy ny période na longueur, izay par défaut io 14, afaka modifiena koa izy fa ny 14 alohan'ny tena fampiasa aminazy ity.
Dia ety ambany aty amin'izay le signa indicateur RSI dia ity somary volomparasy ity zany ny courbe ny RSI izay mi-indiquer ny mouvement de prix na ny vitesse de mouvement. Dia ny interprétena anazy dia tsotra. Dia ireo zone barre anankitelo ireo no jerena, dia misy ny barre de 30 izay limitiny sur vente, 50 neutre, dia 70 ny sur achat. Dia ity 50 ity zany ohatran'ny hoe support na résistance kely ho an'ny RSI izay mi-indiquer hoe hiakatra avy ny prix sahidina. Ity zany ny neutre. Dia jereo ohatra hoe ny cours-ny Bitcoin nanomboka tamin'ny octobre 2020 zao niakatra foana izy jereo anefa fa ny RSI tsika dia mijanona aty amin'ny zone supérieure ny 50 foana. Donc zany anisany signal hoe interprétation hoe bullish le marché. Misy taona izy tafiditra anatin'ny zone de surachat dia mi-reteste an'le support dia jereo fa misy correction ny Bitcoin dia miverina miakatra indray, dia mi-reteste support dia misy correction indray ny Bitcoin dia miverina miakatra indray. Jereo fa tato tamin'ity 18 avril aty nisy cassure an'ilay ligne de 50 dia jereo fa nanomboka teo nanomboka teto zany ny marché baissière ny Bitcoin nanomboka tamin'ity cassure n'ity zone de 50 ny RSI io. Ohatr'izay koa tato raha toka taty amin'ny zone moins de alatsika ny 50 ny RSI nanomboka tamin'io dia baissière ny Bitcoin. Jereo nanaovany satria raha vao hiverina hiakatra indray izy raha ohatra ka tafiditra tanatin'ny zone de survente dia nanao test aloha tato tsy afaka dia nanao reteste tato zany vao cassé ny zone de 50 tsika, zone neutre. Jereo anefa fa nanomboka tamin'ity cassure ity dia nipetraka ny signal d'achat ho an'ny Bitcoin, zany hoe nanomboka teto zany niakatra ny Bitcoin. Ny RSI dia tsy indicateur fiable 100% fa tsara izy ampiasaina miaraka amin'ny indicateur hafa ankoatran'ny RSI. Jerentsika manaraka indray natao hoe divergence. En fait en général zany misy karazany roa io divergence io dia misy natao hoe divergence standard izay ho jerentsika amin'ity vidéo ity dia misy koa natao hoe divergence caché izay somary compliqué kokoa fa tsy jerentsika aloha izay androany. Ino moa zany natao hoe divergence standard zany? Mipetraka zany natao hoe divergence raha ohatra ka mifanipaka ny cours-ny RSI sy ny cours de prix. Normalement zany tokony mifanaraka foana ny RSI sy ny prix. Ny tena ilana azy dia fijerena inversion de tendance, zany hoe fiovan'ny tendance zany tena hijerevana io divergence io. Afaka koa izy hirepérena ny zone de support sy ny résistance amin'ny analyse technique. Dia misy anankiroa izy ireo, misy ny atao hoe divergence haussière sy ny divergence baissière. Mipetraka zany divergence haussière raha ohatra ka ny prix midina foana nefa ny RSI miakatra foana, dia iny manome signal d'achat na hoe midika fa hoe hiakatra zany ny marché tsy ho ela. Divergence baissière raha ohatra ka ny marché mametraka nouveau plus haut nefa ny RSI tsy mahavita nouveau plus haut intsony fa midina ambany, dia iny no manome signal de vente amin'ny RSI. Aka ohatra anankiroa isika, dia ny voalohany dia ny contrat futur ny Bitcoin en journalier
Dia jereo ary fa tamin'ny farany teo nanomboka tamin'ny mois de mi-mai tany dia tsy mitsaha-midina nefa ny cours Bitcoin nanomboka tamin'io. Dia nefa jereo ny RSI-tsika ty ambany raha vao mametraka nouveau plus bas ny Bitcoin dia ny RSI mametraka nouveau plus haut. Dia jereo fa jusqu'à tonga taty amin'ny fin juillet taty les divergences dia tamin'ny farany petraka amin'izay le signal d'achat niakatra zany ny marché. Iny zany ny atao hoe divergence haussière, zany hoe ny RSI zany mitondra ny cours de marché raha vao iny ohatr'izao ny fandehany. Dia maka ohatra faharoa ny cours ny contrat futur Bitcoin en une semaine indray izay niforona nanomboka tamin'ny début 2021. Dia jereo anefa fa ny cours ny Bitcoin niakatra foana, zany hoe nametraka nouveau plus haut jusqu'à taty amin'ny mi-mars taty. Kanefa ny RSI-tsika tsy navita nouveau plus haut sady tao anatin'ny zone de pure achat zany ny RSI-tsika. Tamin'ny 19 avril 2021 nisy anio bougie menamena io izay ny cassé ny zone de 70 ny surachat ny RSI. Dia nanomboka teo petraka ny signal de vente ny Bitcoin en une semaine dia nidina ny Bitcoin jusqu'à taty amin'ny $30,000 aty, zany hoe nisy baisse mandeha amin'ny 40% zany nisy tamin'ny Bitcoin nanomboka teo. Zay indray zany ny vidéontsika androany dia raha mahaliana anao ny formation tsotsotra iny dia misy support ary amin'ny description nasiko lien dia afaka cliquena iny dia téléchargenao. Dia raha misy fanontaniana aza misalasala mametraka any amin'ny commentaire.